mametraky le conclusion ko rehefa avy eo mba ahazoanareo tsara fa ino no ao an-tsainy rankay. Zaho dia eto aho dia mahatsara satria efa latsaka katerina tokoa le firenena. Atao ny fivarotany tanindrazana io Fort Dauphin io lasa ny Mauriciana. Tsy ho teneniko tsony moa ireo fahazavatra ataon'ny KMM sy ny Serita ka mbola misy tia tanindrazana be tsika malagasy, misy be sa tsy misy. Eo zany no mahatonga ahy hoe misarika ny saitsika satria ty firenena ty dia raha manana ary tsika ny ampahana vitsy zao fa ampelatanatsika fa ny vahiny no tompony, vahiny no manjakazaka eto afaky mandroaka atsika. Zaho mandeha tatome avance santerre indray mandeha gaga tamin'izay eo mivorivory eo le mpivarotra amin'ny espace kelikely regny dia zao no zavatra nisy tamin'izay fotoana zay. Ay ino ao mahatonga anareo tsy mivarotra fa manao ny famorovory zay izy manao grève, grève ino mao ngava mpivarotra manao grève anaty saly ato nareo ty trano ty izy 6,750,000 izy ny hofany fa izy ao mifanareo azy sinoa. Ahoana ny sinoa no hanjakajaka tany ty, ino dikany? Tsy manome tsiny ny sinoa, tsy manome tsiny ny karana na manjakajaka fa ny mpitondra izay mivarotra tanindrazana zay miloso atsekeny. Anao mandeha any Chine agny hahazo tany agny anao na 1 cm azy misy adidy sy andraikitra tsy maintsy ho raisitsika, misy adidy sy andraikitra tsy maintsy ho raisitsika ka am'izao fotoana zao satria iry mama mpanao business na ny raha lahiny aza ny raha lahiny atao business. Zaho tsy tia business io tena tisoriko aminareo fa zaho tsy mila business. Raha lahinao ve atanao business amidinao ny vola manao fiafarana ary tsisy na adiaro aho asa mety hahita anareo hoe nitondra vola nisy mpanakarena nitondra vola any ampasana na iny aza mbola inzalahy mpangalaka ataolapaty koa raha misy tavela tsy misy olona afaky mitondra vola any ampasana tsika zay dikany vola nataolapaty lasa business. Ino tsy atao business eto ary saky fiteny ino izy io na fiteny anglisy na fiteny frantsay na fiteny ino fa zavatra vaovao amiko satria zahay taloha mbola tsy nahafantatry an'io ka eto amin'ty firenena ty tompoko dia maro zava-misy eto dia otsipiko tamin'ny 29 mars mbola tsy tonga teto henoko andalana amin'io misy korotana Antananarivo hoahana lacrymogène ny colonel Lisson sy ireo mpiarady aminy nametraky fehezam-boninkazo. Ino moa ny vahotany Lisson hametraky fehezam-boninkazo moa ve tsy malagasy izy fa ny fitondrana eto zao moa latadava tamin'ny amin'ny fanjanahantany izay niainy ako tsara ary nahatonga azy nanao politika teto tsy misy gendarme gardien d'hygiène teto io gardien d'hygiène io ny satrony sesiany anarany mena miredareta
io tsy mahazo manao pataloha kiloty kakiny anaovany fatorana iny ranjon'iny jambiera ny anarany ny fataony frantsay an'ireo malagasy ireo enjeo ry ohatran'iny tsy atao manenjika an'iny atao zay ry manao an'iny io ve no averin'ny gendarmerie am'izao fotoana zao ary tsy misy gendarme ny malagasy tam'izay fotoana zay garde d'hygiène ny anarany tam'loha cadre vao zay nisy hoe garde de Madagascar ary tam'y fahalevantena vao zay natao hoe gendarmerie iny nanovana ny mpianatry ny haitso Jean Pierre ireny no fomba fiasan'ny garde d'hygiène reny ireny tsy gendarme reny fa garde d'hygiène reny nanao Jean Pierre garde d'hygiène fa hasafamonjy zareo zay reny tsy gendarme mihitsy ka izaho misarika ny sainareo mpitandro filaminana moramorana reo betsaka niezy zavatra niseho tam'y firenena ty maro zavatra niseho teto ary zavatra niseho teto zay mba nakaiza tsy misy olo ho manakizay amy fitondrana tsy misy naiza fa rehefa tonga ny vahoaka tonga ny hatazeram-bahoaka tsy maintsy miana ka ny lazaina am'izao fotoana zao de hoe fa reraka ny vahoaka e tsisy zavatra atao hoe zao sy zao e de hoy aho hoe marina zany ao reraka ny vahoaka kanefa ambon'izay ary rahana zay ny fahatongavatsika ho lasa kolonia ho zanatany vaovao nireo vahiny eto Madagasikara ao tsorana mandidy amitsika miteny zao misy 5 moany maty 5 naratra tafiny dahalo hono de misy gendarme ray fa 5 maty mipetraka eo am'le tanàna araky tady satria namanay nandeha hany dia eo miarivo mahery eo izy ny lasa satria saiky fonenana an-tamboho io toeran'io mansapany mahazo angamba zany anarany tsy fantatro loatra fa mbola tsy azoko le tatitra ka ino mbola tsy tonga aminao ny tsy mety mbola tsy tonga aminao ny dahalo ka mbola afaka miaina anao mbola afaka mirehareha anao mbola afaka miresa fa ny fitondrana kosa sisy zavatra azo antenaina ny 29 mars aty enjehina ny dahalo jerepotsiny ino moa ny zavatra nintelligion tam'y 29 voninkazo izay no enjehina fa ny dahalo jerepotsiny izany aneny ty firenena ty ka amiko ho famaranako azy zaho tsy tazana anareo hoe de zao manao antsoavo amy tia tandrazana rehetrarehetra iray hinina hiatrika an'izao zavatra tsy mety eto ny firenena zao ny antsoavo atao de zao taloha mako hoe rehefa misy tolona atao eto hoe maty le sarababe vahoaka maty le vahoaka oetiny de hoy aho hoe to tsy mety tamy 71 zahay 3 arivo maty
Matimbasa. Ankibony alika ny fasana. Nisy ny raharaha teny misy SMS vao vetivetina Matimbasa la Gaston. Matimbasa Monjajona. Nandeha tsy mampitena olo. Izaho dia zao nito. Amin'ny fanetetena lehibe. Raha misy zavatra miseho eto, izaho maty voalohany. Zaho tsy hevitra. Ary zaho tsy mila grenade. Basa. Eto, ampilahany. Zay tena tadiaviko. Zay. Ary zaho mitariky azy mihitsy. Na zao Florence hitondra basy ty fitrano. Zaho tsy mila lacrymogène. Zay no maty. Fa masina ty tanindrazany ty. Mila sorona ty tanindrazany ty. Ary zaho afaka fanao sorona amin'ny tegnako. Fa izao tsy ekeko. Ary tsy ekeko mihitsy. Raha misy volo vonona ka tapa-kevitra raha hiarakaby, vonona. Fa izaho tsy mila lacrymogène, hazavako tsara. Basy ny tadiaviko. Ary Florence ny ty fitako. Zay zavatra tadiaviko. Ty Florence ty vako Antanosy ny valiny. Zanaky ny commissaire divisionnaire zay nalaza aminay any Faradofay. Olo manany maizy azy. Zanany faravavy ny vadiny. Ka tiako raha vinantony Antanosy ny ty fitrano. Zay zay. Raha misy fanontaniana teo nareo petraka, dia pitrahako. Fa zao lehilahy zao vono hiatrika ny mafy mihitsy. Tsy mihemotra. Zany dia ampatsahiviko anareo fa mafy ny mahazo ny malagasy. Hatrizay dia zahay atao sorona, zahay atao zao, tsy atao sorona intsony nareo. Ary ny angaviako ny Florence mba tsy gasika ny vahoaka izy. Fa izaho ty filmy, izaho tsy miova. Zay zany. Eo anatrehany zay zavatra rehetrarehetra zay satria ty fitondrany hevitra nareo mampiany ty de fitondrana nampakory vahoaka indrindra, farany indrindra teto Madagasikara, tena farany. Aiza no hahitanao filoham-pirenena sady milaza izy fa tsy tany Tsolomandidiny zanany avy eo manome vola tsokosoko aty. Aiza hitanareo an'izay? Zay ny fandehany. Ka zaho tsy manaiky an'izany ary tsy hanaiky mihitsy. Nahagaga le olo nilaza hoe tsisy mahazo miteniteny. Zaho miteny. Zaho zao miteny. Atao zay atanareo. Zany sy zany ry mpano gazety namana no tiako hampitainareo.